avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Elmondes mety ho an'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany. Elmondes hitanao ny vaovao. Fangatana disqualification ny candidat mpanjakana natao ny mpisolovava ny kandidata Ina Razafinjoelina sy mouvement Gaskara teny amin'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana androany. Mahery ny 250 ireo trabona, 2,7 ireo olona voaterina findratoerana ary 3 ireo maty vokatra ny fandalovan'ny rivodoza Dikeledy hatreto raha nitatitra avy amin'ny Barao Nasionaly misahana ny loza Vojanahary. Toeran'ireo mpivarotra eny amin'ny tsena n'Andrianjaka isotro ny fisian'ireo fanorenana tsy ara-dalàna izay tsy nisy tenerana tamin'izy ireo ho ny fikambanan'ny mpivarotra teny an-toerana androany. Tsy mbola voavahatra amin'izao ny olana rano fisotro madio eto Antananarivo renivohitra ka isa misedra olana goavana ny eny Anjanahary sy ny manodidina. Nanomboka androany ny dinika samihafa ifantenana sain'endrena amin'ny Prime Ministre libanais izay notarihan'ny filoham-pirenena. Hatreto roa ny anarana miverimberina mety hitarika ny gouvernemanta any an-toerana ny antsiprian'izay. Ngadondray ny amin'ny valoralina fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fitalavitra kolo atena ny araba tomboka lasy tongovavy manasanao ihany koa anaraka ny antsiprian'izay hoe tsika manokatra ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity fangatana ny disqualification ny candidat mpanjakana natao ny mpisolovava ny kandidata Ina Razafinjoelina sy ny mouvement Gaskara raha niakatra teny amin'ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana androany. Ho fanatsarana ny aoniorina no anton'izany ary tokony hamoaka aradrara ny voka-pividianana ihany koa ampitsara eo anatrehan'izay ka eto Andriatsilavo. Notanterana ny maraina teo ny fitsarana ny voka-pividianana ho an'Antananarivo renivohitra. Ankoatra ny fitondrana ireo tsy fanarahan-dalàna nametrahana fitoriana nangatahana ny disqualification ny candidat mpanjakana eto Antananarivo renivohitra hoy ny mpisolovava ny Ina Razafinjoelina sy ny mouvement Gaskara. Tsy niafina tamin'ny rehetrarehetra angambany ny candidat vehivavy izay ndrotsaka ho fidiana teto Antananarivo renivohitra dia nanao fanambarana ampahy be maso ary napiasa ny teny momba ny ao amin'ny napiasa ny olona ny fitsarana nanonina ny olona ao fitondrana nanonina zavatra tsy tokony ho tononina zany nandritra n'izay discours zay fanambarana ampahy be maso zay toko angambany fefahitantsika daholo zany nandeha tamin'ny réseaux sociaux zay zavatra zay dia tsy ho averiko eto le teny fa efa lasany amin'ny fitsarana moa le izy zany efa nisy profo ara-dalàna nalefa tany dia nangataka ny disqualification an'izany tamin'izay fotoana izay. Tsy fanankenana no natao fa filazana ny zavatra tsy nety anarenana amin'ny manaraka. Araka izany tokony avoaka amin'ny aradrariny ny voka-pividianana na eo aza ny fandavana nataony teo anivo ny fampanoavana. Ny takin'ny fampanoavana moa zany dia nandà ny zavatra rehetrarehetra ny rehetrarehetra zay natao teo reny profo rehetrarehetra reny zany n'olona zay fa tsisy azondraisina dia ho hitantsika eo ny voka-pividianana satria takiny ny fampanoavana zay fa ny fitsarana mbola andinika zany hoe hatreto zany tsika tsy afaka miteny hoe resy na tsy resy ahazo rariny na tsy ahazo rariny fa satria mbola ho tsaraina ny raharaha zay zany amafisiko mbola ho tsaraina ny raharaha andinika ireo fitsaran'ireo eo aminazy ny fahefana eo aminazy maleo teny izy antenaina fa ho maleo teny izy amin'izay voka-pitsarana ho avoakany. Ankoatra Antananarivo renivohitra commune maro ato amin'ny faritanina Antananarivo ihany koa niakatra fitsarana tamin'ny ity androany ity. Ho an'ny commune Talatany Volonondry manokana nandresy ny candidat eo anivon'ny CEC sy ny SRMV saingy nivadika ho resy rehefa nivoaka ny vokatra Fonjimaika avy amin'ny CENI antony nametrahana fitoriana raha ny fanazavana. Rehefa namoaka vokatra Fonjimaika nefa ny CENI dia lasa tsy mbadika indray ny vokatra ka lasa ny candidat Irmara indray no mitarika ka eto zany zay dia mitodika any amin'ny fitsarana satria any amin'ny fitsarana zao ny
baolina raha izay no fiteny azy any amin'ny fitsarana mason'izao tontolo izao dia misy matoky izay ary manantena fa hitsara araka ny fahamarinana sy araka ny rariny fitsarana. Misy fiantraikany mivantana amin'ny fampandrosoana ny komuna tsirairay avy ny fananana be ny tanàna lany ny safidim-bahoaka araka ny fanehoan-kevitra natao tamin'ny androm-pifidianana. Ny zava-dehibe amin'ilay hoe napetraka ny vahoaka satria mametraka ny olona anankiray ny isam-bahoaka satria miverina amin'ny vahoaka ny fahefana dia mametraka izy hoe tianova izy sa tsy tianova amin'ny alalan'ny safidy ny amin'ny latsabato madio no tanjana kendren'ny vahoaka ka rehefa tsy lany ianao ka tsy tiany dia midika zany fa amin'ny manaraka indray ianao manarina ny zavatra tsy mety satria te hiova ny vahoaka malagasy eo amin'ny fitantanana madio sy mangarahara. Ny alarobia 20 ny volana janoary avy izao nivoaka ny didim-pitsarana. Ny 20 janoary kosa ny voalaza fa hivoaka amin'ny fomba ofisialy ny voaka-pifidianana izay ho ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ho an'ny faritany Antananarivo. Fafangatahana fanafoanana vato no betsaka tamin'ireo fitoriana voarain'ny fitsarana amin'ny sahanany ady amin'ny fanjakana. Na izany aza vokatra madio mifanaraka amin'ny tena safidim-bahoaka no isany indraindray besiny maro ka antony hijoroana sy adiana hatramin'ny farany. Raha ny fanadiadiana natao tamin'ireo kandida sy solitena ny kandida tamin'ity andro anty ka eto Andriatsilavo. Ny bahan-toerana tamin'ny fitsarana ny voaka-pifidianana androany ny fangatahana fanafoanana vato tamina birao fandatsaham-bato maromaro ho an'ny komuna Ambohimangakely manokana. Voalaza fa nisy bileta very tao amin'ny EPP ao an-toerana ka nangatahana fanafoanana ny vato azo ny kandida Larana Fahadimy izay nitarika ary nandresy tamin'ny isam-bato lavitra tamin'ny vokatra vonjimaika navoaka ny CENI. Amin'ireo fitorena ohatra hoe fanafoanana vato zany nangatan'ny Irmar rehefa nitotaliana zany dia raha 3840 ny voako dia raha miala zany ireo dia eo manodidididina amin'ny 700 eo no tadiavin'ireo ohatra hoe le pro de vote zany satria rehefa nikotokatina dia eo amin'ny 3150 eo sisa dia mbola mitarika foana ange izay fa mampalahelo fotsiny hoe les olona le mpifidy mihitsy tanana le mpifidy andeha hifidy nefa raha avy eo izay tsisy hidiran'ny mpifidy tsisy hidiran'ny tenako dia angatana foanana fotsiny le pro de vote mampalahelo ange zany ve dia tsy akivy ny mpifidy aty Madagasikara raha zany no atao ianao manentana tonga avy mifidy fa adidy mifidy nefa rehefa avy eo re ho foanana ve le safidim-bahoaka dia apetraka mihitsy fahendren'ny fitsarana izy fa mino izay fa ny fitsarana kory tsy adala fa olona mandinika sy malala ny marina sy itsiny. Tsy nanaiky ny voaka-pifidianana ihany koa ny mpifaninana ato amin'ny komuna Ambohitseheno. Fokotany misy 12 no voalaza ny mpitory fa nisy osoka ka nametrahany ny fitoriana. Ny mpitory izay resy lavitra tamin'ny voaka-pifidianana vonjimaika izay navoaka ny CENI ihany koa. Elanelam-bato aloha misy ihany any amin'ny 60,13 dia 39,87 ny anankiray zay zany no tsy naikeny dia zay moa natsona zany dia tonga satria tsy afaky ny avinavina ny tribunal no miantso ho anay manokana matoa zay nakaty ihany koa dia mahatoky tanteraka ny fitsarana ny amin'ny mba fitsarana marina mahatoky azy zay satria ny zavatra misy nany any amin'ny fiarahamonina lasa somary korotana manimba ny fiarahamonina ilay izy tsy mbola nisy tao anatin'ny atao hoe 50 taona zao na hatramin'izay zany mbola tsy nisy ny ohatr'izao fa sambany amin'ny teo amin'ny komuna Ambohitseheno no nisy an'izay zany. Hitambarany rehetra teto ny filazana fa mahatoky ny fahendren'ny mpitsara ka hitsara ara-drariny sy araka ny hitsiny. Vokatra madio mifanaraka amin'izay tena safidim-bahoaka no andrandray ny beseny maro. Izay no hijoroana sy adiana hatramin'ny farany raha ny fanazavana hatrany. Ohatrasantsika eo araka izany mahakasika izay didy ho avoaka ny fitsarana sy ny voaka-pifidianana ofisialy ihany koa ao anatin'izay fa miantsona ho antsiranana amin'izao fotoana ilay sambo Espaniola Santa Maria manome tanana amin'ny fiarovana ny faritra avaratra andrefany ranomasimbe indianina. Io sambo io izay isan'ireo sambo anatin'ilay opération Atalanta napetraky ny vondrona Eoropeanina ny taona 2024 ka eto Andriatsilavo. Ny sabotsy lasa teo hatramin'ny rampintso no miantsona ao antsiranana ilay sambo Espaniola izay misahana ny opération maritime européenne antsoina hoe Atalanta. Io sambo io izay manolo tanana amin'ny fiarovana ny faritra avaratra andrefan'ny ranomasimbe indianina. Mandritra izany, misy ny fiaonan'ny komanda ny tafika Atalanta sy ny capitaine de vaisseau mikomanda ny tafika an-dranomasina ao antsiranana. Isy ihany koa ny fiaonana amin'ny alalan'ny visioconférence iarahana amin'ny CRFIM na ny Centre Régional de Fusion des Informations Maritimes izay toana ny vondrona Eoropeanina ihany koa. Ny taona 2024 tsy ahivina no napetraka ny opération Atalanta
fanomezan-tana ny vondrona eropeanina amin'ireo firenena mpikambana amin'ny fiarovana ao amin'ny golfe d'Aden sy aty amin'ny ranomasimbe indianina. Isan'ny arovana amin'izany ireo sambo ny PAM na ny programme alimentaire mondial sy ireo sambo hafa. Eo ihany koa ny ady atao amin'ny pirata sy ireo karazana fanafiana amin'ny tapiadina eny an-dranomasina, ireo fiondranana tsy ara-dalàna ka tafiditra ao anatin'izany ny trafika na zava-mahadomelona, ny ady atao amin'ny jony tsy ara-dalàna, tsy voafehin-dalàna ary tsy voambara na ilay pêche INN. Hatreto mitotaly 70 ireo nayahina ka nosamborina ary natolotra ny fitsarana maefa. Fa maherin'ny 200 sy 5,000 ireo trabona, 2,5 sy 300 ireo olona voaterina findratoerana ary miisa 3 ireo maty vokatry ny fandalovana rivodoza Dikeledi hatreto. Raha nitatitra avy amin'ny birao nasionaly misahana ny loza voajanahary tamin'ny 3 ora tolakandro teo. Mavesatra arak'izany ny takaitra avy amin'ity rivodoza ity indrindra ny amin'ny faritra avaratra Atsinana amin'ny Madagasikara. Amin'izao fotoana izao, Christian Dimby. Namela takaitra goavana tany amin'ny faritra avaratra Atsinana ny Madagasikara ilay rivodoza Dikeledi nandritra izay 2 andro nadalovany tany an-toerana izay. Raha nitatitra nataony teo anivon'ny BNGRC na ny birao nasionaly misahana ny loza sy ny tandidin'oza tamin'ny 3 ora tolakandro teo, niakatra nisan'ireo trabona izay manangika ny 9,905 isa, mitsinjara tokantrano miisa 5,909. Olona miisa 3 ny maty ary manodidina ny 2,507 ireo olona voaterina findratoerana. Raha nitatitra hatrany, tokantrano miisa 7,909 no dibotrano tanteraka. Raha tokantrano manodidina ny 7,700 isa no nahitana fahampitehana. Marany koa ireo foto-drafitr'asa simba, isan'izany ny tetezana ao amin'ny Fokontany Manambery, commune Ampondra, district ny Vohemara. Tapaka ihany koa ny lalana izay mampitohy ny Ambanja sy Ambilimbe sy ny tetezana izay mampitohy ny Mahavavy sy Ifasy. Tsy azo ifamezivezena ihany koa ny lalana ao amin'ny commune Ambinananrovy, district ny Vohemara, vokatry ny fiotsahan'ny tany. Jaivina, omaly maraina nivoaka ny faritra Madagasikara ilay rivodoza Dikeledi ary any amin'ny faritra 5,700 kilometatra avaratra andrefan'ny Besalampy no nisy ny fohibe ny rano fampitaba vao teo anivon'ny fohibe famantarana ny toetry ny andro. Ekisaka miana atsimo Atsinanana io rivodoza io ka tombanana andalo any amin'ny faritra atsimo andrefan'ny Madagasikara ny alarobia ho avy izao ka ina iamafy ny tanjany ka voasikajo ho rivodoza mahery vaika. Araka ny fantatrareo fa efatra amin'ny omaly maraina be no niala ny tanitsika ny firenentsika ilay cyclone tropicale Dikeledi dia nanohy ny lalana izy amin'izao tsika miteny zao dia ao Mozambique izy, dia everina fa rapitso izy miala ao Mozambique dia andeha hoany atsimo Atsinanana. Dikan'izay zay no mahatonga an'zareo mpamantatra ny toetrandro nametraka ho loko maitso ny littoral sy indrindra ny amin'ny faritra atsimo andrefana mandrapatonga ny any anosy iny ary raha ny viravina dia hiakatra indray ny heriny anao mety any amin'ny hoe cyclone tropical intense, izany hoe zany mafimafy be koa ny heriny. Fepetra mikasika ny fanairana amin'ny loko maitso araka izany no raisiny ho an'ny faritra Androy, Morombe, Toliara voalohany sy faharoa, Sakara, Betukatsimo ary Ampani. Mila maily ihany koa ireo mpampiasa ranomasina, indrindra ireo any amin'ny faritra Mitsinjo, Morombe sy Tolaniaro noho ny fiovan'ny toe-dranomasina manomboka rahampitso. Vokatry ny fandalovana izay rivodoza Dikeledi izay hatrany, tapaka tanteraka ny lalam-pirenena fahaenina mifandray amin'ny faritra maro ao avaratry ny nosy amin'izao fotoana izao ankehitriny. Mifandray miatrika olana lehibe ny vahoaka sy ny mpitatitra indrindra mahakasika ny fitaterana ny olona sy ny entana fampiasan'ny fiainana andavanandro sy tany Obezara Kolo Antsiranana. Efa hita taratra sady ny vokadratry ny rivodoza Dikeledi tamin'ny fampitenana lalam-pirenena laharana fahaenina. Mijaly ny mponiny sy ny mpandraharaha noho ny fitaterana sarotra sy ny tsy fisian'ny vahaolana aingana avy amin'ny fitondrana. Tsy misy asa fanamboarana ary tsy ampy ny fandridrana na ny fiomanana mialoha hiatrena ny loza tahaka izao. Nandalovan'ny cyclone tegna sahiragna vahoaka ary client fa tsy dia misy fa ny mpivaro mandeha mbola misy amizio. Ny olo tsy afaka tsy andeha fotony andivanga entana andeha lafo aty. Ny ao koa ny mody mandeha tanàna.
kiliany egny fotony miala eto zao isaka ambilobe mitsaka i mahavavy avy ambadiky mahavavy mangala tomobily koa mandeha ifasy mitsaka mandeha ambadiky ifasy iovo mangala tomobily tegna izy tsisy transportement eky mandeha Tananarivo atreto mbala tsy hay suivant raha andalo na fivoan'ny amaray fa niany zegny nanomboko niany zegny izy tapaka tanteraka mijaly ny mpandeha sy ny mpitatitra no ny fiakarany sarandalana sy ny fahasarotany ny famindrana olona sy ny entana eny amin'ny lalana tapaka ny aiky ny mpitatitra fa ity fatapahan-dalana ity no tena nanahirana azy ireo araka ny fanazavana ny voyageur mijaly mitombo dépense azy chauffeur ko mitombo ny dépense anay amin'ny na fahaserana sy nyana mamindra olona ny entana n'inona zany rehetrarehetra zany izy aloha problème misy fatraikany be izy fa ny asa moa tsy maintsy atao ary io koa moa ny raha fahiaignana isaka sara raha fa poisy arangoela talohany misy 6 mois tsy miasa transporteur azony le asara fa kanefa moa le obstacle ny lalagna roa ity tegna nanahiragna zay sahiragna tokony nisy fanatsarana natao amin'ny déviation vonjomaika io mba hisirona ny todradrano sy ny fiatraikany rivodoza tahaka izao ilaina maika de maika hoy ny fanazavana ny drafitra entitra sy ny fanatanterana izany mba nomezana toky sy fahafampo ho an'ny mponina efa leo ny tsy fahatomombanana mitohy zany hoe tokony ampiny mpanamboatra lalana bus na conteneur ivoan'ny rano dia sy tapaka satria kely be zany le ivoan'ny rano dia tsy mahazaka an'le rano tonga avany ambony avany tsinanana zany fa zay tokony eritreretin'ny fanjakana hoe raha mbola eo déviation foana raha tsy manamboatra tete zany tokony ampiana bus maro ao anatin'le déviation ny vahaolona zao tokony hoe mba amboarina aingakaingana le lalana fa tena mijaly voaka raha ohatra ny ihany itoy tena mijaly voaka am'izao tena mangataka fotoam-panjakana fa mba amboarindreo mba zavandreo kaiky misy ty lalana ty fa tena enjana ange ty mampanontany tena ny tsy fahavitan'ny fitondrana mametraka fandrindrana mazava sy vahaolana maharitra hiatrena ny loza voajanahary mbola ho sahirana mandritra ny fotoana maharitra ny mponina raha tsy misy fepetra maika sy mahomby iraisina mila mailo ny ary tokony fo amin'ny andraikitra tokony sahany ny tompony andraikitra fa miady reo vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana tsy mitovy firiana politika amin'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao dinganina mifanampiana tokony hositrahana tsy henonana misy asa ilaina ny fandraisana andraikitra ny fanjakana fohibe azy ao amin'ny commune Mpitatafika ohatra Rotona Mahery nanairana fitondram-panjakana namboatra ny Fefolovaky saingy tsy nisy mpiaino ka voatery ny tandiny fomba rehetra mahana ny olana ny tompony andraikitra tao antoerana honina zay ny fironana politika no mibaiko ny fitondram-panjakana eo amin'ny fitantarana ny firenena raha olom-boafidy avy amin'ny volomboasary mahazo izay fanampiana ilaina ary mahazo matetika fanomezana avy amin'ny fitondram-panjakana fa ihany koa milamina raha toka misy trangana fandikan-dalàna mifamadika amin'izay raha lany tamin'ny tsy miankina ka tsy manaiky ara-dalàna aminy na avy amin'ny fanoerana ilay olom-boafidy sakanana izay fanampiana tokony hositrahan'ireny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana ireny na tara ary manampio ny fanenjehana samihafa fanao politika efa nilozan'ny toetrandro izay mbola ampiarin'ny mpitondra ankehitriny ka ny vahoaka ny fotony no mijinja ny vokatratsin'izay ho an'ny commune Mpitatafika ny taona 2024 vaky ny fefilo ary nilana hoentimanana izany hanarenana azy fa tsy nisy fandraisana andraikitra avy amin'ny fanjakana marina tokoa zany fa eto amin'ny commune Mpitatafika isa-taona rehefa tonga ny rotsakorana dia misy travony eo amin'ny 1,700 farafahakeliny izay mipetraka eny amin'ireo toerana iva manamorona ny lakan-drano sisony satria tamin'ny anton'izay nisy fefilo 100 metatra vaky tamin'ny roa taona lasa dia mba nangataka fanampiana sy fiarah-miasa tamin'ny fitondram-panjakana tsy nisy nijery loatra izay fa ny fiarahan'ny fiampiresahany tamin'ireo mpamatsy vola isan'izany banque mondiale dia izy no nanamboatra n'le fefilo 100 metatra 100 isan-jato ny fetrehana ny rotsakorana eto amin'ny commune Mpitatafika izay antsoina hoe fitsainana vahiny satria vahiny le rano ny eto amin'ny commune Mpitatafika isa-taona dia 3 volana na 4 volana mialohan'ny fiavian'ny rotsakorana dia efa manomboka manadio ny tata-drano manamboatra ny fefilo
satria rehefa tonga nyrotsakora tsy afaka anao ininona ianao. Ny tombontsoany maro anisany no tokony baiko ny mpitondra isanambaratongany eo ampanatanterana ny asany ary ampandeferina ny tsy fitoviany ny firehana politika. Misy ireo komunina matanjaka sy mahita fiara-miasa ka afaka mahaleo tena sy mamany olany na eo aza ny sakatsakana samihafa sy ny fingapingana toy ny mpitondra. Fa ireo any amin'ny tany lavitra andrina miady irery ireo mpitantana tsy misy fampandrosoana. Manampy politika maloto ataon'ny mpitondro ihany koa ity fiovany ny toetrandro ity, manamafy ny fahantrana sy ny fahasahiranana iainany vahoaka. Eto amin'ny komunina Mpitatafika, raha dibo-drano sitrapony isataona ny mponina eto amin'ny titetezana Mpitatafika amin'ny renirano Sisaony ity, hatramin'izao zara fa misy rano ka na ny mpiompy aza sahirana. Dia izay ihany koa no entsika amin'ny sendvedivety ao anaty tokafoy, aza misaraka aminay ary. Tsika miara-miketrika ilay ho avy mamiratra. Miara-manorina, mamorina, tsy hijanona tsony. Satria efa hainao fa tsika tanora no tompony. Ndao ifandray hitady inspiraka vaovao, hanoratra ilay teizy vaovao mety amintsika. Afaka mamorina, maneho ny maizy atsika, efa aty amintsika zao ny baolina. Tsisy anakantsika satria isika iray mifandray miara-manokatra lalana vaovao. Ka tonga ilay fotoana zao dia zao ndao falera. Telma miova ho yes. Mamerina ny araba hatrany tonga kilasy tongovavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ny tiala ity. Toeran'ireo mpivarotra eny amin'ny tsena n'Andrianjaka isotry ny fisian'ireo fanorenana tsy ara-dalàna amin'izao fotoana izao, izay tsy nisy tenerana tamin'izy ireo ihany koa ny fikambanan'ny mpivarotra tamin'ity androany ity. Maloha itohina ny fitadiavana ho ireo mpivarotra ireo tsena miisa 3 izay voalaza fa naorina ny tsokosoko sy nanaovana kolokolo ihany koa ny fananganana azy. Christian Dimby. Tsy manaiky ny fisian'ireo fanorenana tsena tsy ara-dalàna eny amin'ny tsenan'Andrianjaka, eny isotro ireo fikambanan'ny mpivarotra raha nambaran'izy ireo androany. Tsena miisa 3 izy ireo naorina tsy nisy tenerana, na tany amin'ny komina, na tamin'ireo solotenan'ny mpivarotra, natao amboletra sy nanaovana kolokolo nananganana ireo tsena ireo, ka antony tsy anakena izy ireo izany. Mahakasika an'ilay hetsiky ny mpivarotra androany zany dia momba nyreto fanorenana tsy ara-dalàna reto zany izay mibahana ny eo ambavalalana fidirana fivoahany eto amin'ny tsena Andrianjaka. Manano sarotra ny fitaterana amin'ny fisian'ireo tsena ireo satria eo ambavalalana mihitsy izy ireo no miorina. Ireo tsena anankiroa ireo zany satria 3 izy ireo zany zao le anankiroa ary amin'ny devant zany efa enim-bolana lasa angambany izay. Fa ity tsena ity zany tamin'ny taona ambavao, tamin'ny réveillon, satria tsisy olona dia naorina amboletra tamin'ny andro alina zany izy io. Dia izay zao no nangataka foana hoe aiza ny taratasy ahafahanareo manorina an'io, dia misy fotsiny izy fa mbola tsy hitanay hatramin'izao. Fa ny any amin'ny belehibe an-tsena moa zany milaza fa hoe mena ambany mena zany izy. Miteraka fanelingelenana sy manohitona fiveloman'ireo tsena hafa ny fisian'ireo fanorenana tsy ara-dalàna ireo raha ny namafisin'ireo solotenan'ny mpivarotra hatrany. Ny fangatanay mpivarotra zany dia ny analana tsy sasakandro an'ilay tsena tsy ara-dalàna eto satria mijaly be zany izay, satria rehefa mampiditra entana izay amin'ny camion dia tsy safiditra eto ny camion anay, rehefa mamoaka entana koa izay mahalafo dia tsy safiditra, tsy tafavoaka koa zany le camion. Reto itony anaovana tsena reto zany taloha fitoerana posy zany izy ireo, dia mpitarika posy azy zany tena mifamelona aminay mpivarotra satria mpitarika posy zany maka ny entanay rehefa maka entana izay, dia mpitarika posy koa zany mitondra ny entanay rehefa malafo izay. Dia ireo mpitarika posy ireo zany mifamelona aminay, isika gasy zany mifamelona. Dia ny fangatanay mpivarotra zany mba hanalana tsy sasakandro le zavatra tsy ara-dalàna ireo satria ireo zany
mibahana ny lalana eto zany. Reo zao le mpitarika posy tsy manana toerana dia avoakany aty amin'ny arabe aty ny posindry zareo dia rehefa misy camion zany mampiditra entanay dia tsy tafiditra aty anatiny aty le camion zay nefa tsy manana parking fa aty ny parking anay mpivarotra ato Isotranjianjaka. Tsy mbola nisy hatreto ny fandraisana andraikitra avy amin'ny commune manoloana ireo fanorenana tsy ara-dalàna ireo. Efa nisy ihany koa ny fametrahana fitarainana tena anivy ny lehibe ny tsena saingy arirarira na ihany koa tsy misy miaina ny fitarainan'izy ireo. Tsy hita mba olana trano ny fiakaran-drano eny amin'ny faritra Ivy eto Andrenivohitra amin'izao fotoana izao. Raha vao misy ny rotsakorana maro ny toerana dibo-drano raha tsy ilaza afa-tsy ny hetsy Andravoahangy sy ny manodidina. Fiakaran-drano izay anaovan'ireo mponina sy ny mpivarotra eny an-toerana antso avy amin'ireo tompon'andraikitra isana ambaratongany. Mandavataona na maintany na fahavaratra tsy mety afaka rano eny amin'ny tsenana Andravoahangy ambany ary vao maika mitombo izany raha vao misy rotsakorana. Vokany voatery mirobo-drano na mandeha sarety lany vola 200 ka hatramin'ny 500 ariary isaky ny mandeha izay mandalo ity faritra ity raha toa ka voatery mihodin-dalana avokoa ny fiara. Tranga izay mampitaraina ireo mponina sy ny mpivarotra eny amin'ny manodidina noho io fiakaran'ny rano io miatraka mivantana amin'ny fahasalamana sy ny asa fitadiavana. Fahasalamana aloha izany dia efa era malala fa maloto ny rano miroboka anaty rano ny olona mandeha eto amin'ity toerana ity dia mba mangataka izay mba mila fanamboarana haingaikaingana. Sahirana ny olona mivarotra eo amin'ny manodidina izany dia efa tsy mivarotra nefa ny olona manandrana ka sahirana daholo ry zareo amin'izao fotoana izao ka betrahan'ny olona mivarotra izany maka vola amin'ny banky daholo dia izy raha izany mba hitoeran'ilay olona amin'izao fotoana izao. Io zany ritsa dia ohatry miverina amin'ny ritsa dia miverina foana i rano io. Fiantraikany aloha tena tsy mandeha misy ny tsena. Tsy mandeha tena tsy mandeha ny tsena satria ny orana moa vao maina latsaka moa fahasahiranana ny tombo foana. Lasa vitsy ny mpividy mandalo. Mihodina daholo vao mahita an'ilay rano be. Tena sahirana satria rehefa tena orana zao tonga tsary amin'ny rond-point io rano io. Petraka mamotsena fotsiny zany dia mijery mpandalo. Zay ny atao eto. Na eo aza ny fiaramian-tany mponina zara fa misy mijery ny fahasahiranan'izy ireo io rano tsy ritra mandavataona io izay mbola niampy indray taorian'ny rotsakorana farany teo. Hatreto raha ny fitarainana mandalo ihany fa tsy mitondra vahaolana maharitra ny tompon'andraikitra. Nisy fotoana izy zao nitsoka rano tamin'ilay groupe ireny dia ritsa dia vao milatsaka kely dia ohatr'izao foana ny ainana. Ireo zao misy an'ilay SMA reny tsy haiko hoe hiasa eo. Misy SMA eo amin'ny hoan'io teo dia tsy haiko hoe roviana ry zareo ny hiasa fa ny commune na mandalo dia mijery dia vao anontanian'ny vahoaka dia efa hiasa. Tena na maintany ary ohatr'izao foana io rano io. Tena miakatra tsy haiko misy inona vahaolana raisan'ny fanjakana amin'io. Farany taona zany zao tena sahirana. Ireo mpivarotra hitanareo rehetra zao tetsy daholo ireo dia lasa miakatra aty hoe izy ny varotra moa dia inona no ataony eo. Tsy maintsy aty amin'ny tsy lenan'ny orana izy no mivarotra tsy lenan'ny rano. Vita iny ny fifidianana be ny tanàna. Andrasina ho ireo mponina ny vahaolana maharitra arosiny ireo tompon'andraikitra manoloana ity rano ity. Ireo mponina izay tsy afaka mivezivezy mitomby ihany koa ny fandaniana, mitomby ny herijika ahazona aretina vokatry ny loto. Izay ny olany rano miakatra fa tsy mbola voavaha ihany koa hatramin'izao ny olany rano fisotro madio eto Antananarivo renivohitra. Ka isa misedra olana goavana ao anatin'izany eny Anjanahary sy ny manodidina. Tsy tonga isan'andro toy ny teo aloha intsony ny fiara mpitondra rano mameno ireo bombonina samihafa. Ankilan'izay isaky ny amin'ny sasakalina ihany koa vao mandeha ny pompy eny an-toerana araka ny fanadihadiana. Adiny roa hatramin'ny adiny 4 ao anatin'ny 420 ora ihany no mandeha ny pompy eny Anjanahary sy ny manodidina. Io ora fandehanana io izay tsy amin'ny atoandro fa any amin'ny sasakalina no any. Tsy maintsy miandry izany raha te hisy rano ao an-tokantrano. Etsy ankilany niova tsy toy ny teo aloha ny fisian'ny rano eny amin'ny bombone izay nolazain'ny mpitondra fa amanany olana. Indroa isan-kerinandro sisa no ahitana rano amin'izy ireny. Tsy mahazo rano mihitsy zany ianao raha tsy miaritory amin'ny alina dia rehefa tsy mahazo amin'ny alina ianao dia mianja ty nefa ty ampifilafilainy zareo be indraindray tsy tonga mihitsy mandritra ny 3 andro 4 andro dia rehefa tsy mahazo amin'ny alina zany ianao dia tsy mahazo rano mihitsy. Lasa mividy lasa maka lavitra be na mividy lafo be. Za zany raha ny tena marina tsy afaka miaritory amin'ilay fakana rano satria amin'ny 12 alina ny rano mandeha dia mijanona amin'ny 4 eo.
dia ny bonbonne anko misy bonbonne ao hitanareo io io ndray indraindray izy tonga indraindray tsy tonga. Manoloana izany sahirana ireo tsy mahana vola anakaramana olona akarano amin'ny toerana lavitra any ka voatery mampiana ny fatran'ny rano ampiasaina no sady mionina miandry izay sitrapon'ny jirama anatitra rano eny amin'ny bonbonne. Tsisy io lany popy amin'ny roa maraina dia tapaka amin'ny telo dia zao miandry jirama anatitra indray tsy hoe amin'ny firy indray ny sitrapony vao manatitra maly tamin'ny telo dia miandry anazy. Tsy haiko aloha izay fotsiny amin'ny roa alina maraina amin'ny makarany dia mitapaka amin'ny efatra andrahoina sakafo zanaky ny zokiko makarano anazy jaly mijaly mihitsy. Raha ny fantatra betsaka ny toerana miaina io olana rano io eto Antananarivo renivohitra tato anatin'ny volana maromaro minimikipy sy manamitsofina tsotra zao ireo tompon'andraikitra voakasika. Mitombo hatrany ihany koa ny fako izay alain'ny SMA na ny société municipale d'Antananarivo amin'izao fotoana izao. Misy ny fepetra sy ny lamina izay napetraka ahafahana mandrindra ny asa eo anatrehan'izay tsy tobian'ny fako endry andralanitra ny alarany avison. Raha ampitana tamin'ny taona 2024 ny tombony fako voatatitry ny teo anivony nisy orinasa SMA nandritra nisy taona 2024 izay mahatratra 470 mihitsy metatra toratelo raha toka 770 sy 7 sy 2 metatra toratelo izany ny taona 2024. Tsy mora ny fitantanana ny fako eto Antananarivo raha ny fanazavana izay tsy maintsy andraisana fepetra indrindra amin'ny fanodonana azy. Eo ihany koa anisy tokony anomezana fiofanana ireo mpamilika fiara vaventy eo anivony orinasa SMA. Amin'izao ny mitodika amin'ny taona 2024 isika dia isy ny fanofanana an'ireo olona mbola isy ihany koa ny fandratoana an'ireo mpanamory fiara vaventy satria mbola afaka manao tsaratsara koa noho izao isika ary mitodika koa isika mba ho fitantanana ny fako tsaratsara kokoa ary afahana manodina azy ireny hiditra amin'ilay fanavahana ny fako. Fanavahana ny fako izay natomboka teny Ampefiloha amin'ny ilay fanasarana ny fako mora loha sy ny tsy mora loha dia hotohizana amina fokotany hafa ary manentana sahady ireo efa ao anatin'izay mba hanohiny azy ary ireo mpiantsehatra misy manko ireo orinasa izay efa miditra tsikelikely amin'izay mba hijery lavitavitra koa amin'ny fampitomboana ny asan'izy ireo. Ny SMA koa anao ny manandrify azy fa ny fako eto Antananarivo 1400 mètres cube tonga 2000 mètres cube rehefa tena betsaka mila sarahana izy ireo mba hananantsika tanàna madio mba tsy hamelantsika fako be loatra koa hiditra ety andralanitra fa mba miainga avy any atokantrano io fako io dia efa jerevana sady ny fomba ahafahana manodina azy. Ny fako mora loha mandeha any amin'ny zezika sy ny biogazy ary ny fako tsy mora loha mba ho mora sarahana ny tavoahangy mandeha any amin'ny tavoahangy ny plastika ny vorodamba sy ny na eo zany ezaka izay ataon'ny orinasa SMA amin'ny fanangonana ny fako manana anjara andraikitra amin'ny fahadiovan'ny tanàna ihany koa ny vahoaka eto Antananarivo indrindra ny tsisy hafanariana ireny fako ireny eny amin'ny lakan-drano izay miteraka fiakaran'ny rano rehefa vanim-potoana ny fahavaratra tahaka izao. Iazo ny Toamasina vetivetsika ao anatin'ity tranga mpiara-monina iray ity. Nitrangana fanafihana amin'ny Tapiadina tao Andranomadio tamin'ity androan'ity tsy fantatra mazava. Ny total be ny vola lasa ny Rojolahy tao amin'ilay tranombarotra voatafika fa mpianatra roa lahy sendra nandalo no voany abala ny Rojolahy ka maty tsy tradrano ny ray tamin'izy ireo. Erinao Razafimana Nakolo Toamasina. Androany tokony tamin'ny 12 oratoandro tonga teto amin'ity toeram-pivarotana kojakoja fanaovan-trano ity ireo olon-dratsy telo lahy miaraka amina basy iray tamin'ireo olon-dratsy ny sintona ilay arona fampirimam-bola no sady nanambana basy no tsikaritra ireo mpiasa tao amin'ilay tranombarotra. Telo lahy zareo miboaka avy takany dia raika lahy io pariny afara dia raika pariny aloha dia nisy raika amin'izay ndraika ampivoany dia ilay ampivoany io nanisy débardeur ohatrany plateau ambonin'ny balance io lambany débardeur fa tsy tegna débardeur fa ohatrany ty dia nalana tagnany dia teo amin'izay izy io le raika le tampivoany io amin'izay nitsofoka teto fa le roa lahy le raika taloha sy le tapariny afara namantana tany dia le roa lahy io nandeha miadry nandeha mora be zay dia izy koa amin'izay zany raika lahy nitsofoka teo nivily tamin'ny patronay tato
dia nitsangana patronay hoe nateny hoe atao inanao dia tonga dia nileziny sary zabasy aloha tsy hitako fa le patronay nitsangana teny hoe atao inanao io hitako dia tonga dia niboaka izy reka vao nitsangana patronay dia niboaka izy dia sotomony nisy tanty be teto tanty be tanao loko sokosokola zay dia sotomony le tanty io dia nipitika amin'izay le ry plaque kely ry dia lasa amin'izay izy nitondra le tanty dia tonga amin'le tanty tery teto amin'ny camion io takeo feno zavatra le tanty takeo dia sasany arany paraparitika takeo satria tonga amin'le lalana tery takeo izy olona lava dia ningeny le tanty dia le vavan'ny tanty amin'izay lasa mitsipotritra kely dia io natonga an'le rano pariparitaka takeo dia le bandy amin'izay zany tsy afaka mihitsy alaony akeo izy lefa dia teo nitifirina an'le bandy io dia i patronay koa kofa niteny hoe igny e bandy dia zay avy ambony teo nandeha nagnenjika amin'izay dia nahitan'ny le basy hoe tagnany ndraiky manao karan'izao amin'ny tanty dia tagnany ndraiky karan'izao le basy tsy ataony karan'io fa ataony karan'izao mifagnatrika aketo aminanjy vola madinika mbola tsy voatombana ny tao anatiny ilay arona izay lasan'ireo jolay raha ny angom-baovao natao raha ny fanamarina baovao natao ihany koa dia mpianatra roalahy samy 7 amby 20 taona taona faefatra mianatra ao amin'ny oniversiteny barikadimy no nisy nitifitra tsy lavitra ny toerana ny trangany ny fanafiana amina fotoana mifanakaiky mbola hita teny amin'izy ireo moa ny karapanondrom-pirenena sy ny karatra mampianatra azy ireo ny iray moa voatifitra teo amin'ny kibony ka namoy ny ainy rehefa tonga teny amin'ny hopitaly raha toka mbola manaraka fitsaboana kosa ny iray izay voatifitra teo amin'ny fitombenany po basy indray mandeha monja nefa no eniny manodidina tsisy sakorika ho fa zay varina miasa eto zany dia tsy fantatra anay ahoana no feo mipoaka iny zay vao tonga zay manao zavatra varina miasa zay dia moyen zavatra mipoaka dia fieritreretanay fa ponehana posy vaky izy io dia le olona efa voatifitra amin'ny tsirara ny hitanay dia nilatsaka tambadiny bara io dia zay foana zavatra hitanay teto olona roa dia nyray lasa nilefa nakany amin'ny hopitaly dia ny anankiray tapajanona teo iny nalain'ny polisy mihitsy raha toa dia ohatran'ireny olona nisy nitoraka ireny fanina dia nikapoka teo ny anankiray mbola navita mijoro tsara anankiray iny tsisy nitondra tsisy namondra zany le ray dia iny nioraka ny antso vondry teo mbola tsy polisy zany elaela vao tonga teo amin'ny 15 minita teo 15 minita teo polisy vao tonga mbola tsy maty izy niala teo noentindry zareo fa tsy fantatsa anay izay any ambony tomobile na tany amin'ny hopitaly tany tsy fantatsa mindray mipoaka fotsiny basy indray mipoaka dia za fieritreretako anazy niaraka zareo reo mifanakaiky dia mety mivoaka tamin'ny anankiray izy nakany amin'le ray iny ny sasany milaza fa olon-dratsy ihany ireto voatifitry ny namany tsy nahy ireto ny loharanom-baovao hafa kosa nefa no nahalalana fa olona tsy manantsiny sendra ny alaranom-potaka teny amin'ny lalana ireo voatifitra ireo na nielingelina ny alalantery nandosiran'ilay olon-dratsy ireto roalahy ireto ka nasesiny tamin'ny bala indray mitoraka mbola eo ambany fanaraha-mason'ny mpitandro filaminana moa ilay mpianatra izay naratra eo ampiandrasana ny famotorana izay ahalalana ny tena zava-nisy maresaka iraisam-pirenena vetivety nanomboka androany ny dinika samihafa ifantenana sy anendrena ny praiminisitra libanais izay notariany filohampirenena any an-toerana hatreto roa ny anarana miverimberina mety hitarika ny gouvernemanta libanais voalohany Najib Mikati nitarika vonjamaika ny gouvernemanta nanomboka ny volana oktobra 2022 tsy nananan'ny Liban filohampirenena no savorovoro ara-politika eo koa i Nawaf Salam ilay libanais filohan'ny fitsarana iraisam-pirenena Hanlahe Pays-Bas amin'ny fanendrena amin'ny praiminisitra any an-toerana izay tsy maintsy hafainganina no nitsindry iraisam-pirenena indrindra avy amin'ny États-Unis sy Arabia Saoudita izay miandry ny voan'ny firenena anaty krizy faran'izay aingany amin'izao fotoana izao dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity ankasitrany ianao nanarak'izay hatramin'ny farany veloma toka Elmondes mety ho an'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany. Elmondes il a présenté Ni Vavao avec Yes.
C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.